Mbola manana 3 andro eritreretana amin'ny fametram-pialanana tsy ireo kandida irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary mitana andraikitra eo anivon'ny fitondranana teteza mita araka ny nambaran-drareo teo anivon'ny CES dia hatramin'ny alatsinainy izay farafandraisana ny antota taratasy fametram-pialana ireo kandida izay hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 4 ny volana Jolay ho avy izao. Fitiny ny vola Ravavy Tsirakotarosantrany ny akon'izay. Mitohy hatramin'ny alatsinainy 7 Mey 2024 hatramin'ny 4 ny fandraisan'ny CES amin'ny fametram-pialan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka itsy amin'ny firaketa-tsoratra ny CES etsy Ambohidany ho andraisana izany. Hatramin'ny 12 teo dia tsy nisy ny nametraka amin'ny fametram-pialana. Araka ny fanazavana nentin'ny filohan'ny CES Rajaonarivony Jean Michel dia noho ny mahandro tsy fiasana amin'ny fifarana amin'ny feptaona farany fametram-pialana no antony nandraisana amin'ny fanapa-kevitra. Satria raha mitombe 25 lisy sabotsy dia latsinainy zany satria ny délai ataontsika délai franc c'est-à-dire zany raha mitombe jour férié lisy le premier jour ouvrable no tena miatso. Raha misy tonga raha misy ana dia mandray zay fa mbola tsy misy aloha hatramin'izao. Iny ankehitriny hatramin'izao zany aloha dia mbola mitenir compte ny datiny hoe 24 juillet zay ihany aloha. Taorian'ny datiny 3 Mey nivoahan'ny fanapa-kevitry ny CES mikasika ny lisy mpifidianana dia nitohy vakana ny fanakianana avy amin'ny teto toerana sy ny avy any ivelany. Raha nametra-panontaniana momba izany ny filohan'ny CES dia toy izao ny valiteny netiny. Allo tika tsy misy ihany fa jo zavatra raha lehibe iny ety dia normal raha samy sarotiny tsy misy manana-marina mety misy manana tsy marina miezaka foana aloha ny CES ny marina. Namafisin'ny filohan'ny CES fa tsy mijanona amin'ny fijerena ny lafin'ny lalàna ny asan'ny CES fa mijery ihany koa ny lafin'ny politika ary fanapa-kevitra voalanjalanja mitandro ny isian'ny fitoniana ny tsy maintsy jeren'ny CES amin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra.